service mariny koa flyaway fa iray ao anatin'ny activité en flyaway ny fampiofanana zany na cours préparatoire manomana ny tanora manana nofo fifaninana andray androany hiditra anatin'ny fifanitsanana idirana hôtesse de l'air na steward dia izay activité anankiray any flyaway zay zany no horesantsika ao anatin'izao fifampiresahana eto amin'ity fotoana ity izao. Tianay ho hazavaina manokana zany hoe inona moa zany tena tanjon'ny flyaway ato anatin'ity sampam-piofanana na centre de formation izay azo tenena hoe voalohany eto Madagasikara ity. Tsara faritana ny tena tanjon'ny flyaway satria mety misy ny hevitra mety mifandiso na ihany koa tsy fifazahoan-kevitra dia androany zany zay fomba ofisialy dia mampafantatra fa ny tanjon'ny flyaway zany dia fanampinareo tanora raha azavaina mazavazava kokoa ny ataonay ato amin'ny flyaway zany dia encadrement sy coaching manomana zany an'ireo tanora zahay izay voalaza teo hoe manana nofinofy izy ireo hifaninana andray androany hiditra anatin'ny fifanitsanana hidirana anatin'ny carrière hôtesse de l'air na steward dia manomana anazy ireo zany zay anana an'izy ireo ny atosy bagage hoentin'izy ireo ho fiomanana amin'ny mety ho fitsapam-pahaizana na épreuve de concours izay tsy maintsy hoatrehany anatin'ny fifanitsanana hidirana amin'io asa zay nofinofisin'ny hatramin'ny mbola kely io. Fanamarinana manokana izay mety hipetraka ao anatin'izay fanazavana izay tena marina ny fampiofanana na fanampiana tanora ataonay ato anatin'ny flyaway tsy voatery zany hoe izy recrutement atoato dia hoe no le recrutement nanaovana les formations tsy dia loatra le tena tanjonay fa tanora mety mbola afaka hoe 3 volana na 1 bolana mety hoeritaona na mihoatra mihitsy azy izy vao hoe afaka ny anao na mikasanao an'ilay asa zany hoe hiditra ao anatin'ilay fitsapam-pahaizana rehefa misy zany ny concours alefanà compagnie aérienne anankiray zay zany mahatonga anay mametraka hoe amin'ny fin juin courant fin juin zany dia 2 juillet manarak'izao ny fidiran'ny 2e promotion anatin'ny cours préparatoire atao flyaway manomana an'ireo tanora izay manana nofino fifaninana andray androany hoe hiditra anatina compagnie aérienne izy dia tsy maintsy mandalo an'ireo épreuve de concours izay atao les compagnie aérienne na direct na travers an agence de recrutement. Fanazavana manokana fanampiny ity cours préparatoire manomana tanora ty tianay ho raisina ohatra mba hahatonga antsika hazava tsara ohatra hoe misy tanora anankiray te hiditra hianatra eny amin'ny ENAM na eny amin'ny ISCA eo izy na eny amin'ny ambaratonga ambony dia misy cours préparatoire izay hidiran'io tanora io manomana azy hiatrika an'izany fifanitsanana izay hoatrehan'izany fa miditra eny amin'ilay université ananany ato zany sy bagage ananany assurance ihany koa ahafahany miatrika an'izany épreuve de concours azany ahafahany miditra eny amin'ilay ambaratonga ambony izay ngamba ny ohatra hoe azo oharina amin'ny ity cours préparatoire izay omeny flyaway an'ireo tanora izay hiditra hôtesse de l'air na steward ity. Ny teny filamatra anay mantsy ao anatin'izay izay tokony ho fantatritsika rehetra dia oser rêver izay moa zany devise izay niaingan'ny tompon'andraikitra izay nanokatra an'izao sampam-piofanana zao ary izay filamatra oser rêver zay no entina ihany koa manosika ny nofinofon'ireo tanora hiditra ao anatin'ilay orientation hoe tsy misy zavatra tanteraka raha tsy miainga avy amin'ny nofinofy. Efa manana programme moa zany angamba ny ilazana anazy marimarina kokoa hisokatra any amin'ny faritany satria tsy inona fitarana sy fivoarana no mitanjontsika sy ny fomba fijery dia tsy zany eto Antananarivo ihany zany fisokafan'ny flyaway fa satria tsy tanora eto Antananarivo ihany manana nofinofy hiditra hôtesse de l'air sy steward fa hatrany amin'ny faritany dia izay no mahatonga ny flyaway zany manambara sahatsy ny fisokafan'ny flyaway izay anokao faritry Toamasina tsy hoe lakory dia anaraka aorinan'izay zany ny Antsirabe sy Majunga izany rehetra izany natao dia mba hahatonga an'ireo tanora maro anana ny atosy bagage hiatrehan'izy ireo ny épreuve de concours an'ireo compagnie aérienne izay inona tanteraka fa betsaka ny sokatra eto amintsika ankoatra ny fitarana misy ranam-piaramanidina izay efa voalazan'ny filoham-pirenena.
Flyaway zany no azo tenenina hoe voalohany amin'izao fotoana izao aloha centre de formation sokatra. Voalohany indrindra aloha zany za zany no madame Soanisa Ralisson, manager en agence de communication ako a. Efa 17 taona no tato anatin'ny fanofanana hôtesse événementielle, métier d'accueil et interface. Dia zany hoe le tontolo momba ny communication iraha manontolo zany a, commercial sy ny tourisme izay domaine angatahana be dia be ao anatin'ny métier hôtesse de l'air estuaire. Dia domaine zany efa iandreketanay ao anatin'ny agence de communication izay efa ikarakaranay tanora efa mahatonany maro. Za zany no anisan'ny premier responsable ao anatin'ny encadrement eto au niveau Flyaway.